ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fiantsoana mitondra makany an-danitra. Fiantsoana mitondra makany an-danitra. Ao amin'ny Petera 2:9 ny andininy 10 hatramin'ny andininy 20 dia manasongadina ny hoe fiantsoana mitondra makany an-danitra. Indro miverina eto amin'ity nofinaina ity ny teny hoe manantena ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao hoy izy eo amin'ny andininy 17 ary averiny iray eo amin'ny andininy 14 manao hoe manantena izany zavatra izany. Ambara eto arak'izany ireo torohevitra amapaika rehetra ahafahany mino manatratra izany tanjona izany dia no any an-danitra izany. Omena ny mino, omena ny voantson'Andriamanitra ny torohevitra hahatratrarana na hahatongavana amin'ny tanjona dia ny hahatongavana any an-danitra. Eto ary dia asehony soratra masina ho antsika fa ny lalana hahatongavana amin'izany tanjona izany dia ny fanatrarana, ny fanatanterahana, ny fiantsoana ho ara-panahy, mandeha araky ny fanahy, manatratra ny tanjon'ny fanahy ary mandeha amin'ny fitondran-tena miendrika ny filazantsara. Misy ireo sokajin'olona izay mamily ny fampianaran'ny filazantsara ho amin'ny tombotsoan'ny tenany manokana, ho amin'izay zavatra hita maso ety an-tany ka tsy mibanjina ny any an-danitra. Ambarany Petera fa izay tafiditra amin'ireny dia efa tafalatsaka ao anaty fandriky Satana, voafandrika izao tontolo izao ka tsy mahabanjina ny lanitra. Ny mpino izay voantso ho any an-danitra arak'izany dia mpino mihevitra ny han'Andriamanitra, mpino mandany fampianaran-diso, mpino mifehy tena ny amin'izao tontolo izao sy ny ankehitriny. Ianao koa ary avako malala tao amin'ny soratra masina, miaraka amin'ny fiangonana masina rehetra, miaraka amin'izay voantso rehetra hikendry izany ho any an-danitra izany amin'ny alalan'ny fitondran-tena araka ny soratra masina, tsy hiala amin'ny fampianarana marina ambaran'ny soratra masina, tsy ho mora voataona ny fampianaran-diso. Izay rehetra ataonao ary avako dia banjino ny ho any an-danitra. Afaka mifaly ianao, afaka mikorana ianao, afaka mifety ianao, fa tsarovy fa mbola ho tsaraina ho any an-danitra ianao. Hoy voalaza amin'ny teny izay haitsika rehetra tsy enjery, manao hoe mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao kanefa tsarovy fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Izay ataonao ary dia hahatsapanao, hieritreretanao ny mandrakizay, ny ho avy, ny ho any an-danitra fa tsy ny ankehitriny ihany. Tsy mifarana eto amin'izay hita maso ho ankehitriny akory ny fiainana, fa mbola misy ny ao ambadiky ny fahafatesana, misy ny tena fiainana izay tokony homaniny mino. Omany ary ny mandrakizay, manomana ny hiafaran'ny fiainan'ny mino, manomana ny hiafaran'ny fiainan'ny olona, manao trano,
mba hipetrahana rehefa misotro ronono, fa moa ve manomana ny lanitra olovana rehefa any amin'Andriamanitra. Omany teny ankehitriny ny mandrakizay anao, andehananao any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao efa nampanantenan'Andriamanitra ho anao. Dia ho n'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ao amintsika kosa izany antso ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao indray izay tompony amin'izany teninao masina izany, teny manomana ho anay ny fiainan-danitra, teny manome ny mandrakizay ho anay. Misaotra Tompo fa tsy namela irery anay ianao. Misaotra Tompo fa manomana miaraka amin'ny mino marobe ny ho any an-danitra ianao, ary ianao raha teny efa niteny fa aza malahelo fonareo fa efa namboatra fitoerana ho anareo aho. Tompo, maniry indrindra ny handova ny toeran-danitrao izahay, koa ianao ampahery ny mino rehetra, ny voantso rehetra, amin'ny fifehezantena rehetra ataony, andovany ny fiainana mandrakizay izay efa nomanina ho azy. Ankehitriny Andriamanitro, dia mivavaka manokana izahay, mivavaka manokana ho an'ireo rehetra te hanompo anao, ho an'ireo te hanolo tena ho anao, fa voasakana noho ny amin'ny endriny maro samihafa, ireo voasakana noho ny amin'ny fiainana andavanandrony, voasakana noho ny asany, voasakana noho ny olona na mpiara-mivavaka aza. Tompo, amin'ireo fore izy ireny ka anomany ny anjara sahaza ho azy ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany. Amen.